Matio toko fahafolo. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly 12. Ny voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny, Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Matio mpamory hetra, Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo, Simona Kananeanina ary Jodasy Iskariota lay namadika azy. Ireo 12 ireo dia nirahan'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalany Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanàna ny Samaritana, fa aleo mankany amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sy trano marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa manomeza maimaim-pona. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay alea, na akanjo roa, na kapa na tehina, fa ny mpiasa dia miendrika azo ny haniny. Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao, ka mitoera ho amin'ny mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miarabany ao, koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao amin'ny fiadanana tonononareo, fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy hampandroso anareo na tsy hain'ny teninareo raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana no ny ho amin'izany tanàna izany. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampivoan'ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo no ny amin'ny olona, fa hatoly ny ho amin'ny sinedriona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny ao anatrehany mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo no ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny Jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homenanareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahiny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary raha manenjika anareo any amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mantsira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapotra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompo-trano nataony hoe Beelzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy hafenina izay tsy aseho, na tako na izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny ny sofinareo dia torio eo ambony tampo-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa leo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo.
tsy vary 520 ihany va no vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dy iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avela ny irainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo, ary amin'izany na zovo no hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia kiko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa na zovo no handaa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozan'ny vavy, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Mika 7:15. Zay tian'ny ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary zay tian'ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary zay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Zay mamonjy ny ainy no amery azy, ary zay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy. Zay mandray anareo dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka ahy. Zay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray ny valim-pitia ny mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray ny valim-pitia ny olona marina. Ary na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran'ny kapoaka ihany aza hosotroiny ny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.